fa efa ao anatin'ny vanim-potoana ny fetiny pasika tanteraka kosa isika amin'izao fotoana izao rehefa vanim-potoana ny fety toy izao raha mofo dia miakatra avokoa ny vidiny entana rehetra ao anatin'izay moa ny akoho mamborona tsy mandeha ny tsena raha ny fanamariana nentin'ireo mpivarotra hoetarahantsika izay fanadajiana izay tsy dia malaza ny tsenany Paka raha oharina amin'ny fetiny farantaona raha ny fanamariana izay mety ny mpivarotra akoho mamborona eny Andravoahangy. Mahatratra 4,5 sy 5 alina ny vidiny vorontsiloza sy ny gisa. Entana lafo zany ny vidin'entana. Rezo vavy reny 280 zao. Miakatra katsaka. Nuk fa misahirana le mety azy dia tsy maintsy sahira kely. Timbo zany dia ty tsena Paka angetsy dia malaza. Tsy dia afaka ny tsena Paka. Manana tsaratsara tamin'ity dia mivoaka tamin'ny andron'ny toloolo karaman'ny piasa. Izay no tsaratsara tamin'ity satria tsy miara mivoaka zany ny Paka sy ny karaman'ny tamin'ity avaritazy kely zany. Tsy toy ny tamin'ny herintaona ny tsena raha ny voalaza. Ny kana zao lehibe 60 000 dia ny akoho 75 70 arakaraka ny habeny. Raha kelikely izy dia mahazo 40 45. Tsena aloha zany tsy dia mandeha mihitsy amin'izao. Hafa ny tamin'ny herintaona tena tsy manambola ny olona dia tsy dia mandeha mihitsy. Ohatr'izao efa mbo mandeha ny tena be mpividy fa tamin'ity tena tsisy mihitsy. Ohatr'izao malafo tamin'ny herintaona ohatr'izao efa amin'izay efa malafo 3 izao zao androany 5.0 misy. Na dia izany aza dia hita ny fanjevo ny olona teny amin'ny tsena rehetra teny miomana amin'ny fetiny Pasika araka izay misy eo am-pelantanana.